Nodisoan'ireo ministra telo mirahalahy misahana ny fiarovana sy ny filaminana ny filazana fa misy fitaovam-piadiana mahery vaika sy mpikaraman'ady eto Madagasikara. Fandemena sambahoaka no namaritany Jeneraly Léon Richard Cotonirine, ministry ny fiarovam-pirenena ny resabe ny ely, na teny amin'ny tambazotra ny serasera ny fiarahamonina, na teny anaty ainy vaky jery, fa nisy fitaovam-piadiana tany Nosbe. No amafisy ny Rodelis fanomezan-tsora Andrianarson, ministry ny filaminam-bahoaka, fa tsao entina anakorontanana ny vahoaka izany. Tsy misakana tokony androsoana amin'ny fanadiadiana mahakasika io tranga io anefa, hoy ny Jeneraly Richard Valmanana. Nampahatsiainy avy ao amin'ny foibe mpitondrana ankapobeny ny hetra androany alakamisy fa tsy maintsy mandohetra farafahakely ny 2,000 ariary amin'ny fanjakana ny piasa iray na ohatrinina marikaramany. Araka ny fomba vaovao fikajiana ny hetra voafaritra ao anaty lalàna mifeny tetibola 120 dia aotra isan-jato ny tahany hetra aloha amin'ny karama sy ny toazy ho an'ireo mikarama 5 alina sy 3 hetsy, saingina izany aza tsy maintsy mandoa ilay antsoina hoe hetra farafahambany izay mitentina 2,000 ariary izy ireo. Ankoatra ireo mikarama 5 sy 3 alina izay tsy maintsy mandoa 2,000 ariary tahaka ny teo aloha dia nahitana fidinana avokoa ny hetra rehetra noho ny fampiarana ilay fomba fikajiana vaovao. Ho an'ireo mikarama mihoatra ny 9 hetsy ariary dia ny ampahan-karama mihoatra ny 9 hetsy ariary ihany no andoavany 20 isan-jato, fa ny ampahany ambany dia tsy andoavana afa-tsy taha 5 ka hatramin'ny 15 isan-jato. GPS 400 isan'andro no vokarin'ny ozinina vaovao mpamokatra GPS izay avy ao amin'ny Genius Technology Company, ilay orinasa miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny famokarana puce ho an'ny omby. Ny ampahany amin'ireo GPS vokarina eto an-toerana ireto dia natao ho an'ny omby, ary misy kosa ny ampahany ampiasaina amin'ny sehatra hafa toy ny fahasalamana, ny fitaterana ary iadiana amin'ny fakanan-keriny. Raha ny vinavina dia manana tanjona amokatra GPS eo amin'ny 5 alina isan-taona eo anivony toerana ity, hoy Eric Léonard, rasolo fo ery mandimby, filotale jeneraly ny ity orinasa ity. Notanteraina androany alakamisy 12 febroary ny fitokanana ity ozinina ity, ka nanatrika izany ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana sy ny tale misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena eo anivony fiadidiana ny Repoblika. Nanambara i Augustin Andriamananoro, tale misahana ny tetikasam-panjakana, fa tsy ny omby ihany no heverin'ny fanjakana ampiasana GPS fa ny biby hafa ihany koa.